Manana ho fifaliana trano ny tafahoana finaritra aminao indray a atao anatin'ny fandaharantsika. Minao fa nahalinanao ilay loha hevitra manao hoe mandao a, mikambana ary ho iray ihany izay nalaintsika tao amin'ny Genesis toko faharoa andininy efatra amby roapolo ao anatin'ilay loha hevin-dehibe manao hoe fihaikana ho an'ny ankohonana. Mbola vonona trano ny pasteur André Paratina Fanera izay miara-dalana amintsika tao anatin'ny fandarana. Miarabanao pasteur tonga soa ary mandray anao am-pifaliana tao anatin'ny fandarantsika. Fifaliana mandrakariva no iaonana namana dino ary manona fiadanantompo mandrakariva ao amintsika rehetra ihany koa izay manaraka an'izao fandarana izao. Nijanona ela mihitsy sika teo amin'ilay hoe mandao ny rainy sy ny reniny ny tanora anankiray mba hikambana amin'ny vadiny. Dia nandanitsika fotoana maromaro sy toko sy andininy marobe izay fotoana izay tamin'ny fiaonantsika farany. Androany tsika hiditra amin'ilay mantoanteny hoe hikambana. Minao fa efa liana tsy indrindaona ny mpijery antsika mpanaraka ny fandarana. Inona indray ny tiana ambara amin'io pasteur? Inare tena mahaliana ny ten'Andriamanitra namina antinao. Tena mahafinaritra ny Baiboly ary ampy mihitsy ny Baiboly mba hitarika antsika araka amin'ny voalazan'ny Salamo 1:7-1:5 hoe fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana ny tenin'Andriamanitra. Tena ampy hitarika antsika zany ny Baiboly manoloana ny fihaikana sy ny toe-javatra misy atrehan'ny ankonana amin'izao andro iainantsika izao. Ndao ho toizantsika lay Genesis toko faharoa andininy efatra amby roapolo. Tapany voalohany zany dia le hoe mandao ny ray aman-dreny. Zay le tapany voalohany. Dia avy eo ny toy ny manaraka azy dia hoe hikambana amin'ny vadiny. Dia ampiarahantsika le tapany fahatelo hoe nofo ray. Satria raha afiantsika vakiana kely lay Matthieu 7:10-5 dia zao no lazainy tika tenombonana no andeha makintsika azy. Matthieu 7:10-5 sy ny 5. Matthieu 7:10 ny 5 sy ny 5 tika teny ombonana eto Madagasikara. Sady ny teny hoe noho izany dia andao ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho tena iray ihany izy roa. Koa tsy roa intsony rehefa mpivady fa tena iray ihany. Noho izany izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ho sarahin'olombelona. Sao raha tomboka mazava be le voalazan'ny ten'Andriamanitra. Rehefa nandao ny ray aman-dreny dia mikambana amin'ny vady. Ary rehefa mikambana dia ozizy ny voalazany ato hoe tsy roa intsony rehefa mpivady fa tena iray. Fihaikana namina dinao dia zao. Tena mikambana ve? Tena tafakambana ve lay mpivady? Zay le fihaikana. Le nandao zany le fandaozana ray aman-dreny iny efa vita. Fa le fihaikana izay atrehantsika indray sovahantsika zany amin'ity tapany manaraka ity dia hoe tena tafakambana ve lay mpivady ka tanteraka le hoe tsy roa intsony zao fa iray. Olona anankiroa le lehilahy sy le vehivavy no mikambana dia lasa anankiray. Tena tanteraka ve zay sa manahoana? Ny zavatra miainana tompoko onivon'ny ankonana tonga dia alefantsika foana ny toe-zavatra misy ny réalité ozy tsika dia miaraka ao amin'ny trano anankiray le mpivady fa samy manana ny fiainana. Zay zavatra misy ihany koa samy manana ny fiainana. Le vehivavy miasa mandray vola, le lehilahy miasa mandray vola dia samy manana ny fiainana fa mikambana inona fotsiny? Mikambana trano. Ray trano. Zay zany ny endrika le mikambana. Ray trano. Fa raha ny tena marina tsy tena mikambana izy anankiroa. Tsy tanteraka le hoe tena ray tsy roa intsony ny mpivady rehefa mpivady fa tena iray. Zay tsy tanteraka zany zay. Endrika anankiray zay namana dinao endrika anankiray isehon'le hoe fikambanana. Ao fa andeha dirantsika lalina kely le izy hoe aika zany rehefa mpivady dia tena iraika le mpivady
zany hoe tanteraka le teny nolazain'ny Adama tany Edena ao amin'ny Genesis 2:7 dia tanteraka io teny io ahoana ozy izy Adama. Genesis 2:7 ary hoy raha lehilahy ankehitriny de taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity de atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Zay io mahatonga ny matio miteny hoe tsy roa intsony izy fa iray satria Adama de niteny an'io teny io tamin'ny vadiny tamin'ny Eva zany hoe taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko ity. Zany hoe tena niany lay vadiny tena niany. Fihaikana namanadinao atreantsika ankohonana ankehitriny tena tanteraka ave zany eo ampivady hoe taolana iray ihany nofo iray ihany le mpivady tena iray ihany tena tanteraka ave zany satria ny zava-misy tompo misy mamono tena satria mamono vady zay takatrao le tiako le tenena misy betsaka ny mamono tena mamono vady ny dikany vononao le vadinao kanefa ny baiboly de milaza fa taolana ay io vadinao io taolana avy amin'ny taolanao nofo avy amin'ny nofonao tena iray ihany ny mpivady. Tokony araro zany raha ohatra ka de vononao le tenanao tena fihaikana zany betsaka mamono tena ozy izy de le mamono tena tsy hoe manatona ny tenany izy fa mamono ny vadiny izy satria io vadiny io de tsy hafa fa tena ny any le vadiny. Tsy hiditra lalany am'izay tsika naminadinao fa be da be ny endrika isony zay le mamono tena zay zay ary miditra ndray tsika ao am'le hoe mikambana tena tafakambana marina ve le mpivady ankehitriny sa trano toerana fotsiny no iraisana fa samy manana ny fiainany. Misy aza manana nyty fomba ty mihitsy hoe samy manana ny efitra fatoriana na samy manana ny fandriana ozy izy le lehilahy matory atsy ambadika atsy le vehivavy matory atsy ambadika atsy zavatra miseho daholo zany ianantsika ankehitriny fa miray tranao fotsiny izy anakoroa de ny olona ty velona zany mahita de ao izy mivadika ao izy mivady fa izy ao am'le tranao io tsy mikambana azo namanadinao izy tsy tafakambana tsy tanteraka le ten'Andriamanitra. Inona ary ny fihaikana ray ndao fihaikana zay atreantsika dia ao amin'ny Korintiana 1:7 de ovakitsika ny 2 Korintiana 1:7 de ny 2 zao novakany teny Korintiana 1:7 ka ny 2 anefa noho ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay tandremo tsara mampitandrana zany zao ny ten'Andriamanitra eto mampitandrana hoe nareo anie mila mikambana ary tena tokony ho kambana ho nofo iray ho tena iray satria nahoana satria misy danger ozy isika loza manantanina rehefa tsy tapaka rehefa tsy tanteraka zay fikambanan'le mpivady zay dia io ten'Andriamanitra io no loza zay manantanina de ozy izy kanefa noho ny fijangajangana de aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy ary aoka ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy any ko zay le izy de ndao hidirantsika lalilala kely mahakasika an'izay ten'Andriamanitra izay ao amin'ny 5 ao amin'ny Korintiana 1:7 ihany dia efa manome sosokevitra na taridalana na fisorohana sahady ny baiboly mba tsy hahatonga sy mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ilay hoe fitsangatsangana rehefa tsy tafakambana zany le mpivady dia
tafalatsako anatin'izay izy de mila soroana zay zavatra zay dia ny andininy fadininy no vakitsika. Koritianina voalohany toko fahafito ka ny andininy fahadimy. Zao no voalaza aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'ny andro sasany ifanaiky ianareo ho andro fivavahana nefa mbola iraisanareo fandriana indray mba tsy hakany satana fanahy ianareo noho ny tsy faharetanareo. Tena Andriamanitra de milaza mazava tsara tompoko. Zay mahatonga anay tena aminao namanandinao tena mpiandohana hoe tena ampy ny baiboly, ampy feno ny baiboly ny amin'ny talidalana zay ilaitsika ho an'ny ankonana. Eto izy de miteny miteny mahitsy mihitsy mivantana aza misara-pandriana ao izy. Miray trano fa samy manana ny fandrinana, tsy miray fandriana nefa mpivady de ny olona ty ivelany tsy mahita an'izay ary tsy mahafantatra an'izay hoe izy roa ao ane tsy miara-matory kanefa mpivady ny olona ty ivelany tsy mahita fa mifantatry ny olona de hoe mpivady reny ka satria nahoana ka ao izy mipetraka miara-mipetraka ao izy anankiroa adresy anankiray baiboly de miteny mampitandrina aza misara-pandriana ao izy mba tsy ny antony mba tsy akany satana fanahy ianareo noho ny tsy faharetanareo. Marina baiboly tena marina azay mahatonga le hoe rehefa tsy tanteraka le hoe mikambana amin'ny vadiny de tafalatsako anatin'izay lay mpivady. Endrika fisarahana endrika fisarahana de milaza izy hoe fitsangatsangana noho ny tsy faharetana de ndao verina kely mihitsika namana tino atrana mpiandohana. Genesisy toko voalohany ny andininy fahafito amby roapolo. Genesisy toko voalohany ka ny andininy fahafito amby roapolo. Zao ny vaky ny teny Genesisy toko voalohany ka ny andininy fahafito amby roapolo. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ny raisiko amin'io ten'Andriamanitra io de le tapany farany ny olona miforon'Andriamanitra ary nakambany izy nakambany lahy ray vavy ray. Andriamanitra tsy nanakambana olona lahy ray de vavy ray de avy eo nampiny vavy anankiray indray ho an'ity lehilahy ty tsy namolona zany Andriamanitra. Azosika hoe ny zavatra voalaza ten'Andriamanitra lahy ray de vavy ray zay no foron'Andriamanitra ary nakamban'Andriamanitra. Raha raisika sarainoatra kely izy voalaza baiboly any izy fa ataoko sarainoatra kely zany le Genesisy toko faharoa andininy raika amby roapolo de milaza fa Jehovah Andriamanitra nasondre atory andra-lehilahy ka de natory izy dia naka tolatezana anankifilo izy anankiray naka tolatezana anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony ary ny tolatezana anankiray izay nalainy Jehovah Andriamanitra tamindra lehilahy dia nataony vehivavy. Tolatezana ray namana tiny any amin'ny tanàna anankiray lalana makany Mahazengana de misy tanàna zay atsona hoe Martolana. Tsy haiko aloha zany nahatonga le hoe Martolana tsy haiko koa zany hoe inona no tantara nisy tam'izany fotoana zany to amin'le tanàna hoe tena hoe taolana arabaky teny ve za tsy haiko fa zay fotsiny le Martolana. De raha raisitsika zany le baiboly tsy ara baiboly le Martolana fa ny tolatezana iray zay ny an'Andriamanitra taolana ray no nalainy de nanaovany vady ho an'ny Adama lehilahy anankiray fa tsisy Martolana ary tsy zay le hoe tsy ara baiboly aikio zany ny resaka vady maro fa ndao tsika makely ao amin'ny Genesisy toko fahaefatra manomboka ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Genesisy toko fahaefatra ka ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ary Kaina nahalala ny vadiny de nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka
ary nanorona vohitra kaina ka ny anaran'ny vohitra dia nataony hoe enoka araka ny anaran'ny zanany lahy. Ary enoka niteraka ny irada, ary irada niteraka ny meojaela, ary meojaela niteraka ny metosela, ary metosela niteraka ny lameka. Ary lameka nampirafy roa, ny anaran'ny anankiray ada ary ny anarany anankiray zila. Saotra to niainga avy tamin'ny taranak'iza ny fampirafisana? Tamin'ny taranaky lameka. Taranak'iza lameka? Taranaky kaina. Mazava ny baiboly a. Raha mamaky ianao na manadinao isao kely ny taranaka miainga avy eo hoe ary kaina dia niteraka ny enoka, zay ny zanany voalohany. Première zanaky kaina voalohany zany enoka. Dia misy manaraka any irada, faharoa zay, fahatelo meojaela, faefatra metosaela, ary fahadimy lameka. 5e génération taranaka fahadimy avy amin'ny kaina dia efa niditra ny fampirafisana. Na atsotsika amin'ny teny frantsay hoe concubinage. Mampieritreritra io a, tena mampieritreritra fihaikana io. Mahany ankonana tsy avy amin'ny taranaky Abela na Seta ny fampirafisana tompoko, fa avy amin'ny taranaky Kaina niainga ny fampirafisana, avy ao no nipotra ny fampirafisana. Zay mahatonga le hoe Andriamanitra tsy namorona vady roa ho an'ny olombelona, ray no noforon'Andriamanitra. Inona nefa fihaikana misy amin'izao andro iainantsika izao? Eo le hoe vady maro, fa tsy tanteraka le fikambanana dia maninona le mpivady? Misaraka le mpivady. Fihaikany ankonana ankehitriny tompoko ny fisarapanambadiana. Zay le izy. Tsy tafakambana, tsy tanteraka le hoe nofo ray, tsy tanteraka, fa misaraka, lasa nofo anankiroa, mivelona lasa nofo anankiroa. Ndao idirantsika lalina kely ny namana dinao le izy a, amaranantsika n'ity fandalana ity. Ndao ary miverenana Matthieu tsika ary. Matthieu no ovakitsika. Matthieu toko faha 7:10. Dia ndao mba vakitsika ny andininy fahatelo, fahafito ary ny fahavalo. Matthieu toko faha 7:10 ny andininy fahatelo, ny andininy fahafito ary ny andininy fahavalo. Zao ny vaky ny teny. Ary nisy fariseona nanatona azy dia nakafana azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny, va ny lehilahy noho izay rehetra entiny ampangany azy na inona na inona. Andininy fahafito. Hoy ireo taminy, nahoana ary Mosesy ny nandidy hanome taratasy fisaoram-badiny sy saotra azy? Andininy fahavalo. Ary hoy Jesosy taminy, ny amafy ny fonareo ny namelan'ny Mosesy anareo isao-bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Tao vakitsika amin'ny etika teny ombonana die mare. Andininy fahatelo, fahafito, fahavalo, Matthieu toko faha 7:10. Matthieu toko faha 7:10, dika teny omboniny eto Madagasikara ny andininy fahatelo. Dia nisy farisianina nanatona azy mba hamandrika azy ka nanontany hoe azon'ny lehilahy atao ve ny manary vady na inona inona antony? Andininy fahafito. Dia hoy ireo farisianina tamin'i Jesosy, koa nahoana ary no nanodiny Mosesy ny lehilahy hanome taratasy fisaram-panambadiana ho an'ny vadiny rehefa hanary azy? Andininy fahavalo. Dia novaliany Jesosy hoe noho ianareo mafy fo no namelan'ny Mosesy anareo hanary vady, fa tsy toy izany hatrany am-piandohana. Mazava be ny baiboly. Nanaonao sisy tany am-piandohana? Tsy mba toy izany. Tsy mba toy izany tany am-piandohana. Tsy plan'Andriamanitra mihitsy tompoko le fisaram-panambadiana. Hatramin'ny voalohany. Jesosy no miteny manamafy. Tsy mba toy izany tany am-piandohana. Andriamanitra tsy namorona an'izany. Tsy tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra dia tsotra. Mandao ny rainy sy ny reniny, kamina ny vadiny, nofo ray. Zay ny plan'Andriamanitra. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe tany am-piandohana tsy mba toy izany. Fa no ninona no nahatonga ny olona ny sarabady? No nareo mafy fo. Zay. Io zany io zany zay foana e. Ny amafy ny fon'ny olona sisy no nahatonga azy ny sarabady.
raisiko indray le teny fariseo de zao le teny fariseo amin'ny andeha fafito koa nahoana ary no nandidian'ny Mosesy ny lehilahy hanome taratasy fisaraha-panambadiana ho an'ny vadiny rehefa hanary azy. Rehefa hanary an'le vadiny le lehilahy de inona ny ataony? Manao taratasy fisaraha-panambadiana izy. Baiboly milaza manome taratasy fisaraha-panambadiana ho an'ny vadiny izy. Fihaikana namana dinao misy am'izao andrenisika zao misy olona mivady tsy misy taratasy. Betsaka zany betsaka misy olona mikambana nefa tsisy taratasy. Milaza fa tena mpivady izy. De rehefa avy eo satria tsisy taratasy milaza hoe tena mpivady zareo de rehefa hisaraka de manao tsy misy taratasy tonga de misaraka fotsiny. Mandeha ho azy. Tsara baiboly koa zany tompoko fa ny ara-baiboly rehefa hisaraka am'le vady de omena taratasy le vady fisaraha-panambadiana. Aika zany misy taratasy omena rehefa hisaraka am'le vadinao ianao zay milaza ataotsika hoe fomba teny hoe ofisialy. Iny taratasy io zany no ofisialy milaza fa misaraka am'le vadiny le lehilahy. Dikan'izay rehefa mivady zany ny olona dia petraka inkio zany zay misy taratasy milaza fa mpivady ara-dalàna ihany koa izy anankiroa. De izay zany namana dimo manamafy hoe ilaina ve ny misoratra sa tsy ilaina. Fa inona zavatra misy am'izao fotoana zao fihaikany no ankonana misy olona mivady nefa tsy manino tsy misora-panambadiana zay. Fihaikana ane zany mivady mikambana nefa tsy ara-dalàna tsy misoratra ny dikany tsy vita soratra. Tsisy taratasy milaza manamarina fa mpivady izy tsisy. De lasa tsy mitombona zany ty voalazan'ny Mateo 5:20 ty. Ao ndao faranatsika ary tsy hidirantsika lala iny mbola azo azavaina misimisy fa ndao faranatsika le fandarana satria mandeha de mandeha fotoana. Milaza zany ny ten'Andriamanitra hoe afaka manara ny vadiny ny lehilahy de omena taratasy fotsiny le vehivavy. Fa inona mba lazain'i Jesosy tompoko ao amin'ny Mateo 5:20 antsika tsy miala ao de ho vakitsika ny 9:7. Ao tonga de dika teny ombonana no amakitsika azy. Mateo 5:20 ny 9:7 dika teny ombonana eto Madagasikara. Izao kosa no lazaiko aminareo na iza lehilahy manary vady afa-tsy noho ny fifandraisana mamofady ka mampakatra vehivavy hafa de manitsakitsaka ny vadiny teo aloha. Zizy Jesosy enare noho ny amafonfonareo dia misanana navela isarabady ianareo. De ho zizy Jesosy na iza manary ny vadiny afa-tsy noho ny inona ny antony fifandraisana mamofady. Mahafinaritra ny lazain'ny diamanazy amin'ny dika teny mazatra de fitsangajangana. Fa amin'ny dika teny ombonana de hoe noho ny fifandraisana mamoafady. Tsy idirantsika lala koa namina dinao hoe inona avy ny endrika an'izany hoe fifandraisana mamoafady zany. Fa ny baiboly zany de milaza tompoko fa ny fifandraisana mamoafady dia tsy ankasitran'Andriamanitra. Ka raha misy zay fifandraisana mamoafady izay dia izay ihany raha zay no raisika izay ihany no voalazan'i Jesosy eto ekena isarahana am'ilay vady. Aotsika Elisy de ndao atsika hiditra lalindalina kely are amaranantsika azy anko zany ao anatin'le izy. Malaki 2 tompoko. Malaki 2 dia vakitsika ny 9:7 efa natombokontsika izy tamin'ny fandarantsika teo aloha fa ho toizantsika hatramin'ny 9:9.
Malakia toko faharoa ka ny andininy fa 410 ka hatramin'ny andininy fa 410. Nefa hoy ianareo, nahoana? Satria Jehovah ny vavolombelona aminao sy ny vadiny fataonranao, izay ny fitahinao, na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy. Moa tsy nisy anankiray nanao izany va? Nefa mbola nanam-panahy ihany. Fa ianao andrefa no nitadiavin'ilay anankiray, taranaka araka an'Andriamanitra. Koa dia tandremo ny fanahinareo, areo ka tsisy hamitaka ny vadiny fatanorany. Fa alako ny fisaoram-bady ho Jehovah, Andriamanitra ny Israely, sy ny fanosenana fanampahoriana amin'ny fitafiny ho Jehovah tompony maro. Koa tandremo ny fanahinareo ary aza mamitaka ianareo. Ndao fakitsika amin'ity teny ambonina mahafinaritra ny diema amin'le andininy fa 410 no andeha fakitsika. Malakia toko fa 2 ka ny andininy fa 410 tika teny ambonina eto Madagasikara. Halako ny fisaoram-bady sy ny fiosenana amin'ny herisetra hoy ny Tompo Andriamanitra Israely sady tompon'izao rehetra izao. Koa dia mitandrema tena ianareo ary aza mandao vady. Tena mazava aza roa ny Baiboly izy ny teny hoe halako ny fisaoram-bady sy ny fiosenana amin'ny herisetra hoy ny Tompo Andriamanitra Israely sady tompon'izao rehetra izao. Koa dia mitandrema tena ianareo ary aza mandao vady. Tsy tena tsy hitatsoa zany zay anampiana zany teny zany. Ampy tena mazava be ny ten'Andriamanitra. Mitandrema tena ianareo sisy Andriamanitra ary aza mandao vady. Halako ny fisaoram-bady sisy io. Ary aonao moa filazana azy tombona be ne zany. Normal izy fitentsika satria izy namorona ny fanambadiana. Andriamanitra ne namorona le fanambadiana. Izy namorona ny fanambadiana, izy namorona le lehilahy sy le vehivavy ka napikamina le izy anankiroa. De izy ndray ve no ankasitraka an'le fisarahana. Tsy logika mihitsy zany. Zay mahatonga azy miteny ato amin'ity Malakia ity hoe halako ny fisarahanam-panambadiana. Tsy haiko zany, halako izy izy. Ary aza mandao vady ianareo de mitandrema anareo, ny tenanareo tandremo tsara. Zay zany ny afatra zay omenina ten'Andriamanitra. Fihaikana zany io namanadinao. Tsy manana statistika moa tsika, fa zay angamba ny tsara fatarina hoe manahoana ny atotanisa amin'ny fisarahampanambadiana. Amin'ny fisarahampanambadiana. Fa zalo zany mahita ny toe-javatra misy ankehitriny fa tena maro. Tena maro. Ary tena fihaikana ho an'ny ankonana zany izy io. Hoe ahoana ny atao hiatrehana zany fihaikana izany ka tsy hahatonga any amin'ny fisarahampanambadiana. Ya, fihaikana lehibe hatrehan'ny ankonana ny fisarahampanambadiana. Raha toka nasaina nandaony ray sy ny reniny ikambana amin'ny vadiny ny lehilahy dia mifanohitra amin'izay ny zava-misy satria mandao ny vadiny indray izy ao anatin'izay tontolo ny fiarahamonina moderna misy antsika izay. De rariny raha toka apetraka ambavaka izany fihaikana zany pasteur satria na dia everina fa hoe safidy aza le izy de mampitondra faisany. Tsy nilay mpivady ihany zay niarany fisarana fa indrindra ny zanaka sy ny manodidina azy de mitondra faisana amin'izany toe-javatra izany andao entana ambavaka. Vavakantsika ray. Raha inisy any an-danitro, ianao le Andriamanitra namorona zao rehetra zao. Ianao n'Andriamanitra namorona ny olombelona. Ianao le Andriamanitra tsy miova. Ianao le Andriamanitra mandrakizay. Ary ianao le Andriamanitra fitiavana. Tena miantorako aminao zahay ho an'ny ankonana ankehitriny. Satria tena tsapa sy hita fa miasa Satana ilay fahavalo. Ilay Satana zay fototry ny fankalana, fototry ny faratsiana rehetra dia miasa hamotika, handrava, hampisaraka mihitsy aza ny ankonana ankehitriny. Tompo arovy ny ankonana tsirairay avy ireny. Ary ao ka ny fitiavana avy aminao Andriamanitra no anjaka hitombo ary ameno ny fon'ny mpivady ary anjaka ao amin'ny ankonana ihany koa izany. Ka ho tsapa fa tena
ianao tokoa no nampitoetra sy nampijoro ny ankonana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia ankasiranay ny faharetanao nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany, mino zay fa nahalinantsika rehetra ary mbola halinantsika ihany koa ny toin'izay fandarana izay. Isaorana ny pasteur André Paradina Fanera nanaiky ho fitaovana teo am-pialatan'Andriamanitra nampitan'izany hafatry ny baiboly mivantana amin'ny fotsika tsiraray avy izany. Mirary Yesoa manao mandra-piteny mandra-pijery ao amin'ny manaraka inay ary mankasitraka an'ireo teknisiana rehetra izay ny fanometanana tao ambadika tao natontosa ny fifandraisantsika. Veloma tompoko.